Fantatra ankehitriny fa mpiasany ihany no namono ireo sinoa teto 67 hektara sidy voasambotra ny polisy ny 20 septambra teo ireo roa lahy tomponantoka tamin'ny famonoana ireo sinoa mianadahy izay tompony restaurant Venice 67 voalaza fa mpiasany izy ireo ihany ireto navita izany ary niaiky ny helony ireto farany resaka alonolony nisy tamin'ny roa tonta sy fangalarana vola tao amin'ny tsena no antony raha nefa nadahadina ary ny 1 septambra no nanaovany izany ny 5 septambra kosa voahita ny razany izay tao antranony ihany. Hilaza zavatra betsaka moa isika ato anatin'ity video ity fa mialohany idirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ny mametraka ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Nametra pantanina ary nilazany fanehoan-keviny ihany koa i Mercedes Ratsirahonana toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany tombotsoan'izany hisiany korontana hoy Mercedes Ratsirahonana nilaza ny taleny serasera eo anivon'ny présidence Mercedes Ratsirahonana fa tena manao ny fomba rehetra hitadiavana vahaolana ny mpitondra manoloana ny jiro sy rano tapaka. Miasa andro amanal lahatra amin'ny olona tsy tokony hanao izany ny antso atao kosa nefa hoy izy dia hoe tombotsoan'izany hisiany korontana manararoatra ny mpanao politika satria tsy mahavita ninninona nohony izy ireo tsy misy olona manaraka amin'ny korontana izay kaseny atao isanandro izao dia sintomina daolo na faty olona na aretina na jiro tapaka hoe hatrany i Mercedes Ratsirahonana raha nilaza ny fanehoan-keviny manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena fa ny mikasika ny mpianatra avoka kosa dia nangataka ny hanafanana ny voka-panadinana mpianatra mpisolo vava ampolony maro no nangataka ny hampitsaharana ny famoahana ny voka-panadinana izay azahoana ny certificat d'aptitude amin'ny asa avokaty nilaza izy ireo fa maro ny tsy ara-dalàna nandritra ny konkoro voalaza fa tsy araka ny tokony ho izy ny calendrier misy ireo kandida no voahandso hamerina ny adina ary nalefa tamin'ny SMS ny voka-panadinana nilaza ny avokany ireto mpianatra ny fangatahana izy ireo hamerinana ny fanadinana miaraka amin'ny ziry hafa ny tompona ndraikitra ny sekolin'ny mpisolo vava kosa ankilany nilaza izany ho fanaratsiana tsy azo eritreretina ny hahalasa avoka indray andro any ny olona tsy mahay maneho ny heviny na antsoratra izany na ambava hoy hatrany izy ireo. Tatoato zay moa dia tsy mitsahatra maneho hevitra ireo olona rehetra izay mpaneho hevitra indrindra moa ireo pomba ny fitondrana dia tena nivoaka tamin'ny fahanginana daolo tatoato nilaza ny fanehoan-keviny moa ilova ranoromaro ary mila fitonina raha tea maholana hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany nilaza ny mpitondra teny ny filohan'ny republika lova ranoromaro fa betsaka ny tsy mila korontana intsony satria mety ho very fiharina noho ny tombotsoan'olombitsy mila fitonina isika raha tea maholana hoy izy ary tsy misy zavatra ho vavaha anatin'ny savorovoro vahaolana efa naroso ny filoha amin'izao fotoana izao ny groupe électrogène sy ny centrale thermique izay efa mandeha nilaza izy fa tokony efa tsapa ny fihenany délestage misy ireo vahaolana antononezaka toy ny parc solaire ary misy ny lavitrezaka toy ny fametrahana tobihary herinaratra avy amin'ny rano sy ny rivotra hoy hatran'ny tena ny raha nanambara tena mila faharetana izany satria tsy ho vita anatin'ny indray mpimaso hoy lova ranoromaro fa ny andro vitsilasa izay dia nanao fanambarana tao anatin'ny tambanjotrany sosialy Iramatoa Rina Rakotomanga misy miketrika dila sahady ndray ve resaka nataony Rina Rakotomanga nandefa taratasy tamin'ny filoha Andra Joel ingia filoha teo aloha Marc Ravalomanana mangataka ny hanovana ny lalampanorenana ka mandrapahatongany izany dia anao fiaraha-mitantana izay mandritra ny telo taona aloha hoy ilay fangatahana ka toy izao ny fitsinjarana ilay toerana sy ny fahefana hoy ny fanambarana izay nambarany ity Ramatoa ity ny filoha Andra Joel hony dia mbola eo ihany fa symbolique sisa dia mijerijery anizy roa la filoha teo aloha hitantana ny firenena ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina hery no hitarika ny firenena ka izy no hisahana ireo sektera tsy misy souveraineté hoy ilay fangatahana izay nataony Marc Ravalomanana nambarany ity Ramatoa ity ihany koa fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no handray ny
fana hanendry sy hampiantso ireo masovo ivelany ary izy no hibaiko ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana ary ireo ministera mahakasika ny souveraineté. Nilaza hatrany moa ity ramatoa ity tao anatin'ny fanambarana izay nambarany hoe ravena avokoa hono ireo androm-panjakana rehetra ka samy hanendry solotena hono hanaofoko anandom-pirenena hamolavolany fanovana ny lalam-panorenana sy rafim-pitantanana rehetra misy eto amin'ny firenena hisy rafitra teteza mitahajoro hony hifandrombona ny rehetra ka ao avokoa ireo rehetra mpanohitra sy ry zareo avy any andafindriaka atao ireo fangatahana rehetra ireo mba hisy filaminana ary rehefa tsy manaiky io lamina io hono ny filoha Andry Rajoelina dia hiantomboka ny fanonganam-panjakana ka io fitakina delestage sy ranotapaka io no hanombohana azy ny andro ny 15 septambra. Izany moa ny fanambarana izay nambarany Rina Rakotomanga ny tao anatin'ny kontiny koa dia zareo kely aminareo izany zavatra izay nolazainy izany. Fa iray mandreny generaly Ramakavelo kosa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ary nilazany hoe ny fampiasan-kery amiko dia mety baiko midina fa tsy tena fototry ny sata mifehiny miaramila. Ny sata mifehiny miaramila hoy generaly Ramakavelo dia miaro ny vahoaka sy ny fananany. Matoa ny vahoaka mihetsika dia misy zavatra tsy zakany, misy zavatra mampalahelo azy satria ny tena fototra mampandeha ny fiainana dia ny jiro sy rano dia ao anefa ny tena olana. Inona ny fahadisoana raha miteny amin'ny tompona andraikitra ny hitadiavana ny vahaolana hoy ny fanontaniana izay napetraky Ramakavelo generaly. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny fanambarana izay nambarany generaly Ramakavelo iny moa isika dia ndeha ary ampahafantarana kely ity zava-misy ity. Niverina nisokatra ireo vondrona orinasa ao amin'ny etaiky rehefa nakatona noho ny raha balansoara noho ny fisavana nahatratrarana zava-mahadomelona mahery vaika noho nanakatonana ny toeram-piasana Trade Tower sy ny trano fonenana misy ireo roa lahy nokarohina tamin'ny raha trano fandihizana balansoara teny Ivandry. Valaza ny loharanom-baovao fa efa nanana antota-taratasy mavesatra Iliasy izay tsy anisany ireo manana andraikitra ao amin'ny Trade Tower ary efa ampamerkiloka araka ny fanazavany tahina Razafindramalo ilay mpiara-miombonantoka ao amin'ny ETEC Group. Rehefa valaza moa ny mikasika aniny zavatra izay noresantsika iny dia ho faramparanansika tanteraka angamba ity video ity ka ny hamaramparanansika azy moa tia ity zavatra tsara ho fantatra ity. Ampahafantarina fa tsy eto antoerana fa any New York ny filoha Andry Rajoelina ny 12 ka hatramin'ny 4 septambra. Ho faranantsika tanteraka moa ity video anankiray ity fa mbola hizara ny zava-misy manaraka moa isika amin'ny video manaraka ka anasana anareo hanaraka izany indray. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka iato misesisesy zay fa tsala vena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.